Salama daholo tompoko. Ny anarako moa zany Shania, zaho mipetraka aty Mayotte fa avy ao Majunga. Dia eto hijoro vavolombelona ao amintsika rehetra ny zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainako. Zaho moa zany nivavaka tao an-tanimasahatra fa tsy ela nivavaka ta dia nandeha aty Mayotte aho. Dia efa tonga taty zaho tsy mbola tsisy trano fa nipetraka tamin'ny ravozako. Dia hitanareo fa sarotra be mipetraka amin'izany amin'ny ravozana zany. Eny izy tsy ratsy fa sarotra amiko zany. Dia nangataka tamin'ny tompo aho hoe ome trano. Tsy hoe trano ao fa nangatako fa tena hoe tranonaka personnel mihitsy. Dia tena isaorako an'Andriamanitra fa nomeny trano aho nahita tany izay mivady. Tena tsy arakaraka ny sainay mihitsy zavatra hitanay zany. Tena namaly vavaka Andriamanitra. Andro manalo na vavaka foana hoe mba ome trano izay izao izay. Tena nomeny ary navita zany trano zany zahay. Dia mbola anatin'ny manamboatra moa izay amin'izao fotoana izao sady mipetraka izay no manamboatra satria sarotra be koa ny manofa trano. Dia nandeha foana zany manaraka vavaka, manaraka délivrance sady mandohandoha ety ato an-trano. Dia ndray andro amin'izay zay za tena tsisy vola mihitsy, tsisy vola na dia kely azy. Dia nitsodrano dada tamin'izany hoe mahita vola Andriamanitra hitahy anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Dia tena niraisiko zany tadidinareo fa na matory ambony fandriana aza dia hoe mahita vola zany ny ataoko. Dia tena zavatra magaga incroyable mihitsy. Rapitsony iny nisy nandefa vola 2000 € izay, 2000 € tamin'ny compte mivady. Kay olona nandefa vola taminazy, patron taloha ihany no nandefa vola taminazy dia 2000 € patronazy taloha hoe ahoana ny tranonareo nambarany. Dia nitsahatra kely izay fa mbola tsisy vola aloha. Dia ino nambarany vola anaovanareo anazy. Tena isaorako an'Andriamanitra. Dia nandeha ny fotoana teo koa izahay nahazo trano koa nahazo tokotany any Majunga. Nahazo koa izay tokotany tany Majunga. Tsy ampy firy andro iny koa nahavidy tomobile koa nivadiko satria izay tena misy tomobile fa simba daholo. Dia nijaly mihitsy izay na dia andeha any amin'ny ville aza mijaly, na vadiko andeasa mijaly. Aty zany raha vao tsisy tomobile anao dia mijaly, tena mijaly mihitsy. Tena isaorako an'Andriamanitra fa nivaliany daholo ny vavaka izay nataoko. Tadidio efa anao miaraka amin'ny Andriamanitra dia tena tsy very zany. Tsy hoe angataka fotsiny, tsy zany. Tsy hoe angataka fotsiny zany, tsy nangataka tomobile zany fa zay mahasoa ataon'ny Andriamanitra. Raha omeny anao zany dia raisiko soamantsara. Tena nomeny anao mihitsy zany, tena nomeny. Sady misy ny trano aty za, misy koa za tokotany anamata, nahazo tomobile. Tena isaorako an'Andriamanitra. Zany ijoroako vavolombelona eto amintsika eto ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Dia eto dia mampahery antsika aza miala amin'ny tompo zany, aza miala amin'ny Andriamanitra. Na dia misy olana karakory efa tsy zakako trony ohatry izao aza miala aminazy. Tena fikiro hatramin'ny farany Jesosy. Tena fikiro izy fa tena nao zavatra magaga tsy takatra ny saintsika izy eo amin'ny fiainantsika. Eto mampirisika antsika rehetra ao Majunga. Manatona fiangonana fanahy ny voninahitra fa tena misy fahasoavana ny fiangonana io. Tena miasa ny Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana io. Tsy toy izao aho raha tsy tao. Tsy hoe zany teny hoe fiangonana ny sasany tsy miasa Andriamanitra fa tao nahitako fahasoavana. Efa nivavaka tamin'ny fiangonana hafa izay tsy teneniko ny anarana fa rehefa tena nifikitra aho nivavaka tao amin'ny fiangonana io tena nahitako fahasoavana izany fiangonana izany. Tena hitako fa miasa ny Andriamanitra izay ao anatin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra io. Na antsika ty ivelany zany manatona, manara-anlinina fa tena miasa koa Andriamanitra. Arakaraka ny vavaka ataon'ny dada Pasteur Isidore sy ny Josiah tena misy fifandraisany amintsika ty ivelany mihitsy zany. Tena hitako tamiko amin'ny fijoroana vavolombelona izay ataoko. Hitanareo mibaribary zao io. Tena manatona.
indrindrandrindra nareo ana-toerana mitona olona mitenena amin'ny namana na dia olona tsy hainareo aza teneny foana alohantsika hoe andao atsika ndeha hivavaka any fa tena hitanareo fa misy fiovana mihitsy misy fiovana amin'ny fiainanareo raha vao miditra ao amin'ny fanahy voninahitra nareo zany mahatana tena manentana antsika rehetra aho mba tena iroso fa tena mandray antsika ny dada Pasteur Isidore tena tsara fifandraisana miresaka izy tsy mba miavina zany Pasteur gentil toy izay koa ny Zosia ny olona rehetra izay mivavaka ao amin'ny fanahy voninahitra tena hitako fa mandray olona soamantsara reo tena mpifaliana karavoana andraisandreo olona tena hitako mihitsy zany ary raha te hifandray aminy ianao dia tsy misalasala izy mandray anao na amin'ny WhatsApp na amin'ny Messenger tena raisiny foana anao indrindrandrindra tsika te hiverany aza varivariana to fa tena manatona an'i Jesosy Kristy izy rery ihany no mamany zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika izy no lakile. Alleluia.